Nefa sarota-piaro. Afatra mahagaga napetraka amin'ny vehivavy tamin'ny vadiny mialohan'ny nahafatesany. Nisy vehivavy marary iray nanontany ny vadiny hoe raha maty aho dia oviana ianao vao manambady hafa. Namaly azy amin'ny mpitoniana ilay vadiny teny hoe mandra-pahamaina ny fotaka eo amin'ny fasanao. Hoy ilay vehivavy, haijainao ve izany teninao izany? Itsika ilay lehilahy ka niteny hoe eny, hajaiko tokoa ny teniko. Nandeha ny andro, tonga ny lahatra ka maty tokoa ilay vehivavy, ka tsy nitsahatra namangy ny fasany nandritry ny iray taona ilay lehilahy. Fa ny nahagaga azy dia tsy nety maina mihitsy ilay fotaka teo amin'ny fasan'ny vadiny. Indray andro nanapa-kevitra izy mba hamangy ilay fasana amin'ny andro hariva be, ka rehefa niditry mifasana dia gaga izy nahita zavatra nandalo, satria hitany manondraka rano tsy tapaka eo amin'ny fasan'ilay vehivavy ny anadahany, ka nanontany moramora izy hoe inona no ataonao eto? Namaly ilay anadahany maty, manatanteraka afatry ny anabaviko aho dia manondraka ny rano amin'ny fasany isaky ny 2 andro. Nitsiky ilay lehilahy ka niteny hoe mafy ianareo vehivavy, na dia efa any am-pasana aza dia mbola saro-piaro hatrany. Raha nahaliana anao ny video dia ataovy j'aime sy aparitao betsaka any amin'ny hafa.